Finaritra aby Ragnandria, salama daholo. Tonga soa hita amin'ny fandaharatsika isaky herinandro, isaky ny farany herinandro, izay na hanaovantsika ono apastora izany na hanaovantsika catéchisme d'adulte, arakaraky le lohevitra moa zany. Dia ny lohevitrantsika androany dia tandrivo kokoa ny catéchisme d'adulte, izay mitondra ny lohateny hoe fanasitranana ny ratran'ny lasa, na ihany koa ny fanasitranana ny farasisan'ny heloka natao. Zany hoe mety nisy zavatra zay tsy nety nataonao, tsy nety nataoko tamin'ny lasa, izay tsy miala am'izao fotsiny fa mi-créer dégâts zany na tiana na tsy tiana. Voalohandohan'ny tolakandro teo no namoahana an'ilay lohevitra, ilay fanazavana dia ny hoe ity fandarana ity ary tsy mba fanaoko zany ny manao karazana tsy hitany hoe dokam-barotra fa ny manao fanambarana sy manaitra ny sain'ny mpanaraka, fa tena fandaharana spesiala ity. Spesiala satria ho fampitaovana antsika personnellement zay mety manana zay problème zay hoe te hi-régler ny séquelles du passé, be dia be tout le monde traîne des casseroles hozy ny vazaha, fa indrindrandrindra mitodika amintsika mpitandrina, pastora, mpiandry sy zay olona mitaiza olona amy lafiny ara-panahy, izay lasa manao apprenti sorcier eo amin'ny fomba fanaovana accompagnement pastoral ny olona mandalo crise na dépression zany na traumatisme zany tamy zavatra lalovany tamy fiainana. Misy karazany zavatra be dia be ny miteraka ny atao hoe post traumatisme, dia raha vao tsy ananatsika ilay fitaovana entina miasa dia lasa botolo fotsiny hoe vavahady milamina io, na koa miteny fotsiny hoe ao fa hoentiko ambavaka ianao, tsia, tena miala tsiny hiteny eto hoe tsy vitan'ny vavaka fotsiny ity fa misy mesure d'accompagnement. Ary io no mahatonga miteny hoe tena miangavy aho hoe mba ho ampitainareo am'izay olona fantatrareo fa mitaiza vahoaka an'Andriamanitra ity fampianarana ity satria tena ilaina. Za manokana de nianatra, zany hoe zavatra zay lazaiko aminareo eto tsy fahaizako, sao de mieritrareo hoe manam-pahaizana, tsy manam-pahaizana fa se renouveler, manao ny atao hoe auto formation na manao formation permanente, zany hoe mitady formation etsy roa ilaiko amin'ny ahafahako manao ny asako maha-théologiana. Tsy ampy ny tany amin'ny faculté de théologie, mitodika aminareo mpianatra mpitandrina rehetrarehetra, mitodika aminareo mpitandrina efa am-perinasa, za matoky tena hoe za manana master en théologie, za manana doctorat en théologie, de milingilingy hoe voafehinao ty taranjy ty. Ny fiainan zanak'olombelona miazakazaka, ary ny problématika ny ainan'ny ray aman-drenitsika tany aloha tsy problématika tsony iainan'ny olona ankehitriny. Donc le monde évolue surtout eo amin'ny lafiny éthique. Ny etika taloha de mety nijanona fotsiny tamresaka hoe tokantrano, fitaizana ny zaza sy ny sisa, fa ny etika am'izao efa lasa lavitra be. Misy zany atao hoe bioétika zany, ary ao anatin'izany bioétika zany tafiditra ao anatin'izany ity satria misy resaka psychanalyse ity. De ao anatin'ny psychanalyse nefany tena sahako miteny hoe taranja tsy ianarantsika any amin'ny faculté de théologie zany, fa formation parallèle zay hitako fa tokony anana formation am'izany ny mpitandrina, satria mitaiza vahoaka, ary sika tsy arak-panahy ihany fa mifandray ireo vatana saina fanahy. Donc zany tena ilaina zay zavatra, ka zavatra noraisiko ho anahy le izy ary mba tiako ho zaraina amitsika zay mpanaraka ny page, zay ma-page de réflexion azy. Zay zany fanasitranana ny ratran'ny lasa ary fanasitranana ny farasisan'ny heloka natao. Zany hoe rehefa nisy zavatra tsy mety nataonao de nangataka fifonana tamin'Andriamanitra ianao, de ohatran'ny hoe efa nifona
fa nefany mbola misy vokadratsiny iny zavatra nataonao iny mbola manaraka dia iny zany no miinteresentsika androany. Tonga am'le teny vahiny hoe chose promise chose due. Tadidinareo ho an'izay nanaraka ny voa afafy tamin'ny 19 février dia efa natsidiko karazana avant-goût, karazana bande annonce ve filazan'zany na karazana avant-goût zany nilazako anareo an'le izy le hoe azo atao tsara ny remodeler ny lasa. Tsy azon'ny olona sasany le izy fa veriny fa hoe utopie le izy. Hitanareo eto am'izay ho za hoe ho velabelariko bebe kokoa zany amin'ny catéchisme d'adulte satria rehefa manao sahaza ny sahazany io sy manao voafafy dia vofetra ihany minutage fa karazana fanetanana tsotra ny amin'iny fa eto tsika tena hiditra en profondeur am'izay ao anatin'ny tena tsy naimaitiny. Ity loha hevitra tia délicat be zany hoe saropady. Saropady satria ny tanjony eto dia ny hitondrana valiteny ho antsika. Betsaka nareo no manaraka ny page ny sesisesy tao ao nandefa afatra miafina na message privé hoe inona no ataoko, zavatra sarotra ny zavatra iainany, nisy zavatra tsy mety nataoko tamin'ny lasa ary mireconnaître an'le tsy mety aho izy de mi se confier mihitsy le olona. Fa ny problemako izy izy dia marina fa efa mifona tamin'Andriamanitra fa mbola misy zavatra tsapako fa tsy réglé amiko. Ohatra ny créer addiction tamiko izy le zavatra nataoko tamin'ny lasa efa nifonako tamin'Andriamanitra fa mbola mamikotra ilay fahazaran-dratsy na lay addiction ao anatiny. De ny fanontaniana mipetraka ao zay mbola tsy tena nifona marina ve aho, tsy tena nibebaka marina ve aho, ary tonga hatramin'ny fisalasalana hoe sao de tsy tena namelaelo koa Andriamanitra sa ahoana. De rehefa hitako fa nisesisesy ilay fanontaniana be dia be ohatr'izay miverina foana de zay nao tsy maintsy trandrahana ty loha hevitra ty dia nangataka tamin'ny tompo mihitsy hoe tena mila mitady formation momba an'ity resaky ty en psychanalyse le izy satria mifandraika amin'ny resaka psychanalyse ity resaky ty. Tsy spirituel fotsiny, oui spirituel ny base fa rehefa milava amin'ny resaka spiritualité de mifandraika ao anatin'izany daholo ny resaka anthropologie. Anthropologie ny maha olombelona. Anthropos olombelona, logos fianarana momba ny olombelona. Zany hoe manahoana ny mécanisme ny fisainatsika olombelona. Satria zany fa ny fahotana sy ny vokatry ny fahotana de misy fiantraikany amin'ny psychologie atsika. Isika nefa matetika rehefa miresaka fahotana de tonga ihany hoe za dia nanota tao anatin'Andriamanitra, tezitra amiko Andriamanitra, tafasaraka amin'Andriamanitra aho de ça s'arrête là. Zay daholo ny message évangélique toriteny hentsika eny ambony polipitra zay tsy misy mahadiso azy na ny ray. Fa tsy misy mi-aborder le resaka psychologique hoe inona ny impact psychologique an'ilay fahotana sy le zavatra tsy mety nataony amin'ny sainy rehefa avy eo. Hoe mitentsika hoe mila miova fanavaozana ny saina sy ny sisa fa généralité zany fa mila zavatra précis ahoana rehefa azako an'izany hoe mitovy amin'ny manao opération mila bistouri mihitsy zany tena hoe eto ilay aretina de mila fatarina aloha le aretina. Problema tsy voafaritra le aretina fa tonga de hoe manana olana fotsiny ohatra ny olona anankiray hoe za tsy salama de hoe ao amin'ny lohako ohatra misy tsy mety de manontany anao dokotera manao olona misy migraine ve anao mitohy ve le aretin'an-doha sa mandalo kely fotsiny de rehefa tsy voavaly le fanontaniana de ozy dokotera aleo mandalo scanner sy atao IRM ianao mba ho faritana tsara hoe eto le problème ary ty le olana fa tsy atao anjoanjony fotsiny de ohatr'izay koa ty zavatra ty. Ka tena hiditra ho hitanareo am'izay ny fifandraisana atao hoe spirituel sy ny atao hoe
iny filaza zany ny atao hoe psychanalyse ao anatin'le izy. Ao anatin'le izy a de hoe zaho izy le olona ohatrany je me sens encore coupable satria tsy libéré ao anatin'le poids-n'lay zavatra nataoko a. Fantatro izy fa namela heloka Andriamanitra. Fa je sens encore izy hoe mbola manaraka le izy. Dia farany lasa mipetraka ny doute sy misalasalana hoe tena voavela heloka avy amin'ny impact n'izy amin'ny farany. Dia no raisiko le salamy fahatelo amby zato ny 5 ka hatramin'ny 5 no raisitsika dia toy ny mahazatra zay nataotsika de hoe ataoko ny teny frantsay, teny malagasy de misy ny teny frantsay eo akaiky. Misy antony zany nanaovako le différence satria misy zavatra izay misy nuance tsy mivoaka tsara amin'ny teny malagasy fa mivoaka amin'ny teny frantsay ary misy nuance mivoaka kokoa amin'ny teny frantsay amin'ny teny malagasy fa tsy mivoaka amin'ny teny frantsay. Ialako tsiny raha ohatra ka sady anome les 2 versions. Salamy fahatelo amby zato ny 5 ka hatramin'ny 5. Ity ary lay teny malagasy. Vetivety a sélectionner an'le izy any. Ty ary rasako aloha hivoaka iny aminareo le izy. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra atao anatiko io misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Eto amizay le izy izay mamela ny heloko rehetra zany hoe base aloha de famelan-keloka. Fa tsy ampy fotsiny le hoe mamela ny heloko rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra. Ino ny aretinao rehetra io? Tsy resaka hoe ianao voan'ny sery, voan'ny gripa, na mikohaka, na voan'ny tazo, fa le aretina ateraky le heloko. Le ina moa zany? Io le fahazarany ratsy, io le addiction, io le tahotra, io lay poids, io le ratran'ny lasa, io lay farasisan'ny lasa, io aretin'io. Izay manavitra ny ainao tsy hidina any andavaka, izay manarona famondram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny any voro-mahery. Izay ny amin'ny teny malagasy. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe ahitanareo ny tiako atongavana. Izao no lazany azy eo. Que tout en moi bénisse son nom sacré. Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Io le famelan-keloka. Qui guérit toutes tes maladies. Qui reprend ta vie à la force. Zany hoe tena any amin'ny iba mihitsy ianao latsaka lalina, latsaka ambany mihitsy. Qui te couronne de fidélité et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Zany hoe miverina indray lay hery dans le sens hoe ohatrany hoe rafraîchi, zany hoe lasa frais indray ianao zany. Rehefa namaky an'io salamy fahadimy telo amby zato io ao miainga avy amin'io zany tsika. De tena mazava tsara ny hoe lalipaka ilay problème. Isika manamaivana le problème hoe mila matoky ny famelan-keloka fotsiny aho. Mila mangataka famondram-po amin'ny Jesosy de rehefa mamela ny heloko Jesosy de fa zava-dehibe zay. C'est pas si évident que ça. Tsy mijanona am'izay fotsiny tsika fa mila miditra mihitsy hoe fa inona ilay ampleur zany hoe lasa lalina zany hoe tena mamaka hatrany amin'ny maizy azy anao mihitsy, makany amin'ny
etranao mihitsy makany amin'ny atidoanao makany amin'ny fomba fisainanao ary makany amin'ny maizy azy anao mihitsy noho zany ny base de ny famelan-keloka mazava ho azy ary tsy tokony hisanasana tsika ny amin'ny famelan-keloka ary tokony hanana assurance tsika ny amin'ny famelan-keloka fa tsy tokony hisalasana fa ny olana ngezabe eto rehefa une fois ianao voavela eloko de mieritreritra ianao fa réglé ny zavatra rehetrarehetra non mety ho idestabiliser ny olona zao zavatra teneniko zao hoe fa ahoana indray ary zany fampianaranao zany pastory tsy tokony atokony famelan-keloka vetsika oui ny famelan-keloka dia tsy miankina amin'ny fahatsapako ny famelan-keloka dia tsy miankina amin'ny ressenti ny famelan-keloka tsy miankina amin'ny saut d'humeur satria ny famelan-keloka déclaration avy any ambony ka miteny hoe voavela ny elokao point barre sans discussion sans débat mais l'histoire ne s'arrête pas là satria ny toen'le enjeu resantsika eto de zao ilay hoe izay manasitrana ny aretinao rehetra mahafinaritra lay métaphore ampiasain'ny mpanao salamo lazainy hoe aretina le izy nisy aretina takaitra handicap zay ngamba ny metimety kokoa nisy handicap navelan'ilay fahotana le fahotana nadio ataotsika hoe hoaritsika amina tasy anankiray amin'ny akanjo de tena namikotra be le tasy de nitadiavana produit matanjatanjaka koa nanasana azy tany amin'ny machine à laver na tsy haiko na ny brosinao maharitra tamina brosy afaka fa madio le lamba fa misy takaitra navelan'le izy eo am'le lamba mety lasa me manify le lamba lasa mety nevasoka le lamba lasa mety goragora ny kofehy ny zaitra n'ilay lamba dia iny rehetra iny mila averina amin'ny laoniny indray iny mila amboariny iny mba hatonga an'le lambanao zay naloto teo mba hiverina toy ny vaovao indray donc tsy ampy fotsiny le hoe mahazo antoka ny amin'ny famelan-keloka fa mila restauration an'ilay conséquence nandalovan'le fahotana teo aminao satria le fahotana nandalo teo aminao de nicréer dégâts psychologique tsindriko zay zavatra zay ny fahotana rehefa miditra eo amin'ny olona tsy mijanona am'izao fotsiny tsy hoe nanao contamination fa nicréer dégâts manimba ny ota tsy mampisaraka atsika amin'Andriamanitra fotsiny ny ota fa micréer dégâts psychologique zay tsy azotsika sous-estimevany or matetika ny fiangonana na ny kristianina ny sous-estimé an'io dégâts psychologique io anome parenthèse kely anareo a rehefa manao dinika amin'ny olona anankiray démoniaka aho ex démoniaka amin'ny fiakaviana zany hoe le olona zany a possédé tamin'ny voalohany eo sitran'izy nafahan'Andriamanitra tamin'ny asan'ny devoly nararisaina izy zany teo aloha tsy natsiaro saina plutôt satria misy devoly de rehefa afaka ny devoly ao aminy dia nalefako am'izay izy hoe après any fitsabona ara-panahinao eto mila manatona psychologue ianao gagabe le marary efa maninona hoza hoe le devoly zay nampijaly anao natonga anao niteniteny foana ny redredy a de nanao dégâts psychologique koa ilaina ny hanatonanao psychologue mba ahafahana mitsabo ilay dégâts psychologique be de be ny mpiandry tsy d'accord am'izany jesosy ihany de ampy vavaka ihany de ampy to za mantsy an'le mpiandry hoe dokotera ane ny psychologue sy ny psychiatre ohatranao ihany manina anao voantazo makany amin'ny CSB2 manina anao voan'ny problème makany amin'ny hôpitaly manina anao manaiky atao opération fa misy koa ny fitsabonany saina fa aza mpifandraisana amin'ny devoly daholo ny devoly tena nisy afaka iny
fa ny devoly rehefa niditra atao am'le olona de nanimba ny sainy koa dia ilay dégâts psychologique mila tsabona. Eto zany manana roatra raha misy fianakaviana nanana an'zany ka zany a de tena miteny hoe mila manatona psychologue après parenthèse kely iny. De eto zany a verina am'lay lohevitra eto a hoe ilay aretina ateraky ny fahotana zay nanjoatsika mila tsabona. Izay no resahantsika eto. Inona le aretina de le ratra ny lasa. Ratra ny lasa mety misy ratra dégâts nataonao de nicréer misy ratra napetraky zany lalina ao anatinao ao. Matetiky izy io sous-estimevan'ny olona na tototofan'ny olona fotsiny hoe efa ao am'Jesosy aho zao, efa olom-baovao aho zao, efa lasa ny zavatra taloha iny sy tonga vaovao ny zavatra rehetra. Aza hoentina moramora ohatr'izany ty resaky ty. Mila il faut avoir les pieds sur terre. Ary rehefa manana tongotra eto am'ty tany ty anao de mila mandinika tsara. Ka mahafinaritra le expression nampiasain'ny mpanao salamo hoe izay manasitrana ny aretinao rehetra, le maladie misy aretina lasany séquelle teo aminao. Ireo le atao hoe ratra ny lasa. Dia ny métaphore ampiasaiko, illustration plutôt ngambany, mitovitovy amin'io a de ohatry mampatsiaro ao le tadidinareo nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy tamy maty. Tamy nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy tamy maty a, tena efa maimbo Lazarosy, efa efarana zay izy ny anabaviny, tsy tokony de hoy Jesosy hoe vitako ny manangana an'io. Nasainy Jesosy nivoaka Lazarosy tao ampasana de nitsangana izy. Fa adinitsika fa misy deuxième consigne. Première consigne esorony vato ary miteny izy hoe ry Lazarosy mivoa. Ary rehefa nivoaka Lazarosy rehefa avy eo dia mbola niteny ndray Jesosy hoe esory ny fehipaty zany aminy. Jesosy nanangana Lazarosy tamy maty a, fa anjaran'ny fianakavian'ny Lazarosy sy ny vahoaka teo am'ilay fianakaviany teo a no manala ny fehipaty na ny lambam-paty zany na ny ataontsika hoe lambamena. Tsy mba namperitreritra anareo ve hoe nana zany de zay misy izy hoe io lay fehipaty io a no oariko am'le hoe le maladie vokatry ny fahotana. Mbola misy fehipaty mamatotra atsika aorianan'ny famelan-keloka mila esorina. Le famelan-keloka dia oariko amin'ny Lazarosy efa maty ka natsangana amin'ny maty, izay tsy isika no manafaka zany fa Jesosy no manangana ny olona maty, Jesosy no mamela heloka. C'est clair. Sisy ninona ataotsika fa mandray maimaim-poana ny famelan-keloka sika. Fa après de mbola nanome baiko Jesosy hoe esory ny fehipaty eny aminy. Satria tsy afaka mandeha tsara izy, eritrereto hoe mikisakisaka izy mivoaka avy ao anatin'lay lavabato. Raha tsy esorinao io fehipaty io de mety mbola ho faty ndray izy satria mamatotra azy io, manepotra azy io, de tsy maintsy esorina. Io fehipaty tsika io zany no resahana eto, le ratra ny lasa amiko de oariko am'ilay fehipaty nahazo an'i Lazarosy mamatotra atsika ka tsy ahafahantsika tena mivelatra spirituellement parlant. Io zany no antony resaky tsika eto. Ao a ny andininy fahadimy am'le salamo fahatelo amby zato teo dia ao anao izy ny salamo fahadimy amby zato, inona ny tanjona? Dia mba ho vokisoa ny vavany, ho vokisoa zany hoe tena qu'il puisse vraiment jouir de la vie, mba ahafahany tena migioka ny tombotsoan'ny fiainana fa tsy hoe kristianina frustré. Asa raha azonareo le izy. Be de be ny kristianina ao amin'ny Kristy izy a, tena mahafinaritra. Manana finoana izy a, miredareda ny fitiavana an'Andriamanitra, fa frustré izy satria mbola be fehipaty mamatotra azy. Asa raha azonareo le tiako atongavana. Ary misy kristianina épanoui. Pourquoi no misy différence ohatr'izany entre kristianina?
za tsy miteny hoe épanoui de misy diso fandray le épanoui de hoe olona manan-karena na misy fitahina tsy any ny épanouissement spirituel de hoe tena hitanao hoe il est libre ny antony de satria le anankiray efa nisorona daholo ny fehipaty eny aminy ny anankiray mbola eny ka io fehipaty io no hoezantsika ary tena mamatotra ny ratra ny lasa tena mamatotra ary tena mampijavy ka zay no horesahantsika eto no zany dia everiko fa fotoana zao ho an'ny fiangonana todika manokana amin'ny mpitondra fiangonana rehetrarehetra mpitandrina pastora namako hoe oleretsy aoka atsika tsy ho mainka fotsiny hamahana ny ondriny hoe mahafaly atsika zany mabe mpiangona ao amitsika dia fiera fotsiny am'le présence ny olo am-piangonana fa azadino lay baiko ny jesosy hoe fahano ary ny ondriko iny efa ataotsika j'espère tena ataotsika araky ny tokony ho izy fa le tapany faharoa andraso ary ny ondriko andraso ary ny ondriko io no tsy tanterakytsika io maika atsika ny mamahana ny ondriny fampianarana torteny asa famparezana fandraisana fandrasahany tompo sy ny sisy fa le miandry ny ondry ina le miandry ny ondry any am bokiny ezekely any de hoe ny very ho tadiaviko iny ataotsika ny voaroka hampodiko iny koa ataotsika manao tafika masina mamangy iny fa ny faharoa ny folaka ho amarako ezekely atoko fefatra amy telopolo manao an'izany ve tsika ny folaka zany hoe jerena tsirairay folaka le ondry inona ny zavatra le ondry zany mety efa botrabotra izy le ondry mety efa ao anatin'ny valy izy le ondry efa tena voakarakara tsara fa saingy le ondrinao a folaka liozana non c'est pas grave l'important rehefa omena sakafo ara-potoana izy efa ao anatin'ny valy izy efa voaro izy a zay ny zava-dehibe non nan'andriamanitra fahafenona ataovy zay atonga ny tongony folaka io a hijoro tsara ny malemy ho atanjahaka misy osa ao ina ny mahaosa azy de satria mbola misy an'le fehipaty ina le fehipaty lay ratra ny lasa tsy voatsabo donc mialatsiny a miteny manitsy be hoe tsy ampy ny fitoriteny isan-kalahady tsy ampy ny mivavaka ho an'ny olona fa mbola mila misy dimension hafa koa mila mandeha lavidavitra kokoa dia izay développetsika eto a dia ny hoe accompagnement ny ondry eo amin'ny problème resaka ratra ny lasa tsaboy ny ratra ny lasa à titre d'information izay tiako apetraka amitsika ny sakaizan'ny pejy RVL sy ny ekipa rehetrarehetra dia eo ampanomanana an'ilay projet zahay am'izao fotoana zao izay ahafahana manatanteraka an'io zavatra io zany hoe hisy filazana ivoaka eto am-pejy eto aoriana kely eo ny am'ireo olona karazana ratra misy olona mety tsy nanao deuil tamina nafozany havany misy olona manana ratra amina resaka vie conjugale misy olona manana ratra amina resaka professionnel misy olona ireny rehetrarehetra reny a mila considerena tsirairay dia izay zavatra zany efany a investissement de temps d'énergie satria tsy moramora zany tsy azo atao safobe matsina fotsiny fa tena fanaraha-maso an'le olona tsirairay parenthèse kely iny tiako tena amitsika hoe fotoana zao mampiantso ny fikambana kristianina rehetra ny sampana rehetrarehetra ny fiangonana rehetrarehetra hoe efa be ny ataonareo amin'ny fahamanana ny ondry efa be ny ataonareo amin'ny famerenana ny ondry ao anatin'ny vala fa tsaboy ny ratra ny ondronareo fa azavela am'izao fotsiny satria lasa tsy mivelatra izy eo ary hiditra amin'ny lafiny teknika am'izay tsika iarahako tsy indrindra fa somary mavesabesatra ny zavatra hotenenina eto androany a de efa mitondra fifonina sady am'izay mety ho fahasarotana voambolana zay tsy azoko nadika ny zavatra voalohany resantsika de hoe tokony ho sahy isika
hiatrika ny lasa tokony ho saitsika hiatrika ny lasa fa tsy manao foitana avao be deabe tsika zany a no manao foitana alao ny lasa omba ny lasa tsy teherika ny lasa tsony pastera fa tena afinandoro lavako iny erreur be zay erreur be zay sady mila il faut oser faire face à son passé et ne pas faire le fit en avant tsy andeha andositra atreo ny lasanao satria lasa manao auto mampiony tena fotsiny tsika autoconsolation hoe le passé c'est le passé ny lasa le lasa fotsiny tsy atopoko raha ohatra ka izany no marina dia serait trop facile raha marina zany tenitsika hoe ny lasa ombany lasa ataoko angambany fa tsy mila tsony ny olona anankiray manatona psy pourquoi ny olona anankiray tratrany dépression ozy nareo pourquoi ny olona anankiray tratrany dépression satria le lasany manenjika azy maninona misy ny olona manao entretien pastoral manao dinika amy pastora satria ny casserole maneno be eo amin'ny fiainany etc donc aza manao ohatrany hitanareo le biby anankiray atao hoe autruche miezaka rehefa mahita loza izy dia asitriny anatin'ny lavaka ny lohany fa tsy te hifanatrika amin'ilay problème izy fa ny lohany asitriny eo de ny vatany miariary eo non donc la première chose à faire il faut oser tenir tête à son passé tsy atao fotsiny am'izao hoe mila mafy be tsy atao am'izao fotsiny hoe mila tonga de sa omena anareo eto ny taridalana psychanalyse anaovana an'izany fa tsy avely am'izao fotsiny tsika fa voalohany tsy maintsy miatrika ny lasanao ianao ao diky zany fa ny lasa dia tsy zavatra tany amin'ny lasa fa ny lasa le passé fait partie de notre quotidien eo le nisy tsy nahazo tao anatin'ilay publication nataoko ozy ny olo ny androany no essentiel fa ngadinao fa ny androaninao ane ka c'est le passé qui revient te rendre visite tous les jours zay le izy le passé fait partie de notre quotidien tous les jours ny lasa dia miara-monina aminao isan'andro ary arakin'izay voalazako tao am'ilay vidéo kely tam'ilay voafafy de nisy citation nataon'ny Sénèque izay hitako hoe mitombona le tenin'ny Sénèque évident le zavatra nylazay eto aho za de tianao fanamarena kely ho an'ny tsika kristianina tsy hoe rehefa philosophe dia tsy mitombona ny zavatra lazainy aza mba manao raccourci ohatra zany ka tsy tenin'ny soratra masina de tsy marina misy ny zavatra lazainy philosophe tsy mitombona marina zany fa misy kosa ny zavatra lazainy mampiasa langage philosophique izy fa ho aseko anareo eto fa ny zavatra lazainy Sénèque tena biblique dans le sens hoe reformuleny tamin'ny langage philosophique le izy de zao no lazainy Sénèque tao anatin'ity zavatra ty omeko anareo le citation ny Sénèque tsika mantsy manao fuitana avao za kristianina de za tsy manao lasa nefa izy traumatisé n'le lasa nefa izy miante azy isan'andro le lasa manaraka azy ohatra ny aloko isan'andro aloko atsika ane ny lasa fa sao de mieritreritra anao fa ny lasa de ny lasa de manaraka anao eny foana ity ary ny citation ny Sénèque ty mahafinaritra be idiratsika lalindalina kokoa am'izay izy androany zao no lazainy Sénèque dans le présent nous ne faisons que passer zany hoe ny ankehitriny tsy misy ny ankehitriny zao sika zamyteny zao ny ankehitriny efa passé sahady za zao efa any amy passé zany hoe le teny miteneniko teo efa lasa fa tsy mitoetra zay le izy tsy mitoetra illusion présent zay teny vitako rehetra de fa lasa ça fait partie du passé
sauf misy ny atao hoe passé proche ary misy ny atao hoe passé lointain. Dans le présent, nous ne faisons que passer. Mandalo. Mandalo zao fiainana zao zao soratra masina. Tsy zay. On n'habite pas dans le présent. Tsy misy olona monina amin'ny ankehitriny zany fa revongadro rano zay le hoe ny anio ihany ny fantatro tsy misy ny anio fa mandalo dia on ne fait que passer. C'est ça, le présent n'est pas une habitation, on ne fait que passer, mandalo, tandis que le passé est notre habitation et il ne cesse de s'augmenter. Ni présent zany de memanify satria andalovana fotsiny. Zao zao il est 18h39 dans 2 secondes defa lasa sahady 18h39. Le présent ne fait que passer. Par contre, le passé, même tombe. Plus zany mahazo taona, plus mahazo tombonandro, plus ny passé ako me matevina. Ao donc zany tena mavesatra ny poids ny passé fa tsy azontsika sous-estimer. Mavesatra ny poids ny passé par rapport au présent. Izay le tiany Sénèque zay. De io phrase Sénèque io ho ampitahatsika am'izay lazainy soratra masina manako aty amiko aty ny tenin'ny soratra masina ao amatitoko fahenina andiny faefatra amby telopolo. Izay toy izao no fomba ilazany azy amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny frantsay. Teny malagasy aloha. Matthieu 6:34. Ary am'izany tasalova tsy mbola mipotrany amintsika. Voilà. Ary am'izany de aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso hanahy ny azy ampoany andro ny ratsy miseho ao aminy. Haitsika ny verset io fa tsy azontsika ny dikany. Averiko ary am'izany de aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo izy tsy miteny amin'ny anio tsy misy anio mihitsy ao. Tsy misy hoe le jour vivre le jour leretrika fa isika no nanana illusion du quotidien fa on est balancé entre le passé et le futur. Za eto zao dia entre deux chaises. Mitongotro anankiray any amin'ny passé ary mitongotro anankiray any amin'ny futur. Le présent est une illusion. Satria je ne fais que passer, oui Sénèque, mais j'habite dans le passé. Ary zay mahatonga antsika lasa schizophrène daholo tsika rehetrarehetra. Satria tsy hitanao hoe se situer aiza ianao. Io ny amin'ny teny malagasy. Amin'ny teny frantsay dia zao ny filazany azy. Ary ao tsara fa ataoko miadana be izy. Ahoana ny filazany azy amin'ny teny frantsay? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour, et on dit à chaque jour suffit sa peine. Amin'ny teny malagasy, ampoany andro ny ratsy miseho ao aminy. Ino io jour io? Chaque jour. Izy tsy miteny hoe aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Azahovanana ny soratra masina hoe ka ny fahazahoako azy de le androany io, tsisy miteny androany io. À chaque jour suffit sa peine. Andao jerentsika landalina kokoa io texte io. Ny testamenta vaovao dia araky ny fatatsika dia azo avy amin'ny teny grika. Zany hoe nouveau testament dia nadika avy amin'ny teny grika. De andao jerentsika ny texte grec milaza anio verset 6:34 io.
dia ny zavatra zay lazainy teny grika ny am'le hoe jour ampoan'ny andro ny ratsy na hoe chaque jour suffit sa peine de le jour eto amin'ny teny grec de hoe hemera meko eto hemera no ilazany azy inona io hemera io tsy miteny izy hoe aujourd'hui tsy adika hoe today amin'ny teny anglisy tsy adika hoe ankehitriny amin'ny teny malagasy fa hemera andro de nijereko io teny grika hemera io de tsy miresaka présent mihitsy io fa ity ny atao hoe jour amin'ny hemera amin'ny teny grika dia meko anareo eto ny définition ny le hemera dictionnaire grec déroulement de période en 24 heures tsy manambara heure fixe fa manambara déroulement fifandimbiasan'ny fotoana ao raha avadika tsy raha avadika fa raha adika raha-baky teny miainga avy amin'ny teny grika zany le Matthieu 6:34 de hoe ary am'izany de aza manahy amin'ny ampitso anareo fa ny ampitso hanahy azy ampo amin'ny fifandimbiasan'ny fotoana ny miseho ao aminy zay le izy raha ohatra ka adika amin'ny teny grika fanantikana azy de hoe ampo amin'ny andro ny ratsy miseho aminy fa raha adika amin'ny teny grika ara-baky teny de ny hoe aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso hanahy azy ampo amin'ny fifandimbiasan'ny fotoana zareo on ne fait que passer mais on ne reste pas dans le présent ampo amin'ny fifandimbiasan'ny fotoana ny ratsy miseho ao aminy mazava de raiso am'izay ny tenin'ny Sénèque de raiso ny teny Jesosy ao Matthieu 6:34 de anjaranao no manao ny déduction anao io teny hoe hemera io dia avy amin'ny fototeny hoe hemine tsy maintsy manao analyse sémantique tsika mialatsiny hoa fa miditra teknika kely tsika androany zay moa maha page de réflexion atsika ny hemera de avy amin'ny teny hoe hemine teny grec ny hemine dia hoe s'asseoir apprivoisonner ndasomeko anareo mba tsy atonga anareo ho tompotrano miona meko eto daholo ny dikany de am'izay nareo eo ampelantananareo le izy hemine veut dire s'asseoir s'asseoir apprivoiser eno tsara apprivoiser ainareo zany apprivoiser zany hoe zavatra tsy mbola eo tsy voafehy fa ohatra ny olo anankiray miapprivoiser ohatra hoe biby animal domestique de mila folana le biby de mila apprivoisenao mba hatonga azy ho lasa domestique de zay le apprivoiser eto suggérant l'idée d'une période de temps une idée de temps période de temps apprivoiser zany hoe ilay fotoana mandalo sy miserana de mila maîtrisena ilay fotoana mifandimby sy mandalo de mila apprivoisena fa tsy hoe misubira fotsiny ianao or zay daholo anatin'ny saintsika hoe le passé c'est le passé de mianana de atao ahoana fa zay no izy tsy misy fatalisme ao amin'ny kristianisme atao akory moa fa de zay no izy kio non il faut apprivoiser le temps le passé surtout mila folanao ny lasanao mila remodelenao ny lasanao fa tsy misubir
an'ilay passé ianao tena totalement opposé ny zavatra mieritreretsika hatramin'izay mitsy ty resaka ty s'asseoir hipetrahanao mihitsy ary apprivoisenao ilay passé fa tsy hoe kefa zay ny lasako dia zakaiko eto tsy atomboko lasy tomboko vavy izay le hoe mamela ny erikao izy ary manasitrana ny lasanao zany hoe ahatonga anao afaka miapprivoise ny lasanao ary afaka manino zany mesurer ny lasanao satria izy no alpha sy oméga izy no fiandohana sy ny fiafarana zay raha tadidinareo io teny heminy koa miverimberina ary amin'ny tantarany famoronana ny lanitra sy ny tany zao tontolo zao de le hoe andro voalohany zany andro faharoa zany andro fahatelo zany andro faefatra zany ary hitan'Andriamanitra fa tsara izay nataony zany hoe manambara fifandimbiasam-potoana manambara succession du temps noho izany ny zavatra lazainy senaika eto de tena biblika fa ao anatina langage filozofika fotsiny mila manana fanetretentsika théologienne bibliste dogmaticien pastor fa tsy isika no manana ny monopole na voambolana fa azo atao tsara ny mihindrana voambolany olona hafa raha toka izay no ahafahana manazava ny hevitry ny soratra masina fitaovana reny ny tiako atongavana de zao manina manao an'izay démonstration rehetrarehetra zay tsotra ny antony tsy andosirana ny lasa tompoko azy tompoko vavy na inona ny hateviny na toinona ny faharatsiana vitanao aza mandositra ny lasa aza itodiana lamosina ny lasa hatreo matony salamy fahatelo amby zato manao hoe misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinoina aza misy adinoina miverena mitodikany miverena hatreo ny lasanao miaraka amin' Jesosy mazava ho azy ary ao anatin'izany dia hiaraka aminy ianao hiapprivoise any lasa io ary rehefa apprivoisenao io lasa io de lasa anomalina domestikanao amizay le lasa fa tsy biby fampitahoranao anao intsony amle fipetraky le raha manatrika ny lasanao ianao miaraka amin' Jesosy dia miapprivoise ny lasanao ary rehefa apprivoise ny lasanao de lasa biby domestique anao satria folaka ny filahana ohatrany biby anankiray filahana tanareo le midresse alika reny zay misy le sary maninona vitany olona midresse alika mibaiko an'le alika misy mahavita midresse aza crocodile misy mahavita midresse lion misy mahavita midresse biby lava ny passé anao koa masika de masika tahaka an'ireo biby ireo fa azo atao tsara ny miapprivoise azy ary domesticable izy rehefa avy eo ka tsy biby fampitahoranao anao intsony zany satria zay mantsy ny lalaovan'ny devoly hampitahoriny amin'io lasa io ianao ary lasa aloka manaraka anao ny lasa de morooro anao satria anao lalaoviny eo am'le ratra anao ka eto zany dia Jesosy manasa anao Andriamanitra manasa anao hoe andao tsika anaka hanatrika ny lasanao ary ho ampianariko anao zany atao hoe faire face à son passé zany idiratsika zay rehefa avy eo fa tiako le izy matsy hazava ao anatin'ny saitsika raha ohatra tsika masy tsy miatrika ny lasa ary raha ohatra tsika tsy miapprivoise ny lasa dia ny zavatra hitranga dia toy ny volcan endormi matory ambony volcan matory isika hitanareo le atao hoe volcan ny volcan endormi ohatrany hoe misy tany sasany zao any Madagasikara ohatra Antsirabe iny lazaina fa hoe volcan endormi matory un jour ça va péter io misy rano mafana mangotragotraka ao ambany trano io tsy fantatra hoe rovina dia
mila lucide tsika hoe raha vao tsy miatrika ny lasanao ianao dia potehina io ianao tsy azo saromana fotsiny hoe de apetrako am'izay saosy efa ao kristia de efa anjaran'izao saosy migere ny lasako oui fa izao miaraka aminy raha vao tsy vonona raha vao tsy miatrika amin'io ianao a dia volcan matory hifoa io rapitso tsy fantatra hoe rovino fa misy andro anankiray ampifoan'io ary ny dega avoakan'io a tsy hitanao pesipeseny ny dega anankiray ohatra tafalatsaka ao anatiny atao hoe nenina tsy hitanoanoa ianao regret tafalatsaka ao anatiny atao hoe sentiment de culpabilité tsy misy farany rehefa ny olona tratra ny sentiment de culpabilité amina niveau faratapony dia miafara amin'ny suicide zany suicidaire ny olona tratra ny sentiment de culpabilité en permanence satria tonga am'le fomba fiteny frantsay hoe misy période ina filazany misy idée noire mitraverse ny lohanao dia iny idée noire iny a no mitarika an'le olona lasa suicidaire rehefa tsy réglenao io passenao io zany hoe tsy atrehnao ary tsy apprivoisenao araky le teny teo dia tafalatsaka koa amin'ny atao hoe autoflagellation adikako kely eto ty mba ho hitanareo le terme l'autoflagellation zany hoe tanareo flagellation le mikapoka le tamin'ny andro taloha nisy zany a mampijaly tena de alaina ny karavasy de mampijaly tena io natao autoflagellation ninninona zavatra zay ho ataonao dia tsy maintsy tsy alezy izy raha tsy mampijaly ny tena ny tsy fiatrenany lasa ary tsy ny apprivoisenao lasa mitarika dépression ary anankiray ihany koa rehefa tsy apprivoisenao lasa dia mitarika addiction io ary le resahatsika donc zany ny addiction tompoko dia symptôme afantarana fa tsy mbola réglé ny passé ny addiction amy lafiny rehetrarehetra que tu sois alcoolique ninninna addiction rehetrarehetra dia c'est le fruit ny fuite en avant tsy ny fiatrehana an'ilay lasa ary tsy ny apprivoise an'ilay ratra fa navela teo fotsiny sy ny sisa be dehibe fa tsy m'intéresse atsika nytanisany zany fa manome ohatra fotsiny no zany dia ny zavatra anankiray zay resahana eto ary tsika tsy ahoana filazana zany tsy mivarotra sakabeloa na mampanantena tsy misy mbola tsindrina tsara isika tsy anovan'ny lasa tsy zay akory ny zavatra resahako eto on ne peut pas changer le passé na koa ao anatin'izao exercice entre guillemets ataotsika zao tsy mipositive koa ny zavatra niseho sanatria sanatria avy ny bava hoe mila positivena foana ny zavatra rehetra misy olona miteny zay mantsy mila pozitif foana ianao mila pozitivena ny zavatra rehetrarehetra fa aza mijanona amy négatif tsy any koa le izy zany mbola fuite en avant zany mbola manao politique d'autruche zany tsy manao positivisme na manao hoe jerena ny lafitsarany lay zavatra nanjoanao non rehefa ratsy de ratsy ary mila tena conscient amy maharatsy azy tsika eo le izy donc tsy mipositive an'le izy tsy manova an'le izy tsy minimize an'le izy koa tsy manamaivana hoe zany koa ve ndraindray masitsika rehefa mampahery olona de ositsika hoe ny tous les moyens sont bons de tapasy ny zava-dehibe rehefa mahery le rahalahy rehefa mahery le anabavy de zay non le résultat ne justifie pas les moyens
tsy minimiser an'le izy hoe tsy de maninona zany, tsy de maninona re io aza de aza exagérena mo e tsy de maninona zany io non tsy miexagérer tsy minimiser tsy mipositive tsy manova koa fa inona no atao raiso tel qu'il est ce passé. Il faut, ozy izy Charles Pépin, psychanalyste, il faut accueillir le passé tel qu'il est. Tena mila raisinao hoe bon io zany le izy de atrehina. Tsy milatsaka ao anatin'ny atao hoe déni de la réalité. Tandremina koa zay adikako ihany daholo reto. Tandremo déni de la réalité, misy olona tratran'io déni de la réalité io tsy any tsy mety io satria zao rehefa raisitsika zany le teneniko rehetra teo tsika tsy manova ny lasa tsika tsy mipositive ny zavatra ratsy ny ratsy de aleo ratsy ary mila tenenina hoe ratsy io tsika koa nefa tsy miexagérer zavatra de tsika koa nefa tsy minimiser le zavatra fa tsy hoe minimisena de amizay le olona tsy taitaitra non fa jerentsika ny fomba an'Andriamanitra de zao rehefa mamela heloka Andriamanitra de ahoana ny ataony rehefa mamela heloka Andriamanitra tsy mijustifie an'le acte izy ho an'me ohatry tsika reveo tsy mijustifie an'le acte Andriamanitra ary koa tsy mi-sous-estime an'lay conséquence koa izy tsy hoe rehefa mamela heloka Andriamanitra de manakatona ny masony hoe je vais fermer les yeux ny amin'ny tsy mety non c'est pas ça pardonner ny akamaroantsika masy de tafalatsaka amina erreur capitale dia tady analefaka tady anambomboatra tady himinimiser an'lay zava-dratsy miseho tamy lasa de ampiasaina vilana hatramy verset mba ahafahana manamarina an'izy de io ane ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoza ity an'Andriamanitra aza ampiasaina any amin'ny tsy alehan'le verset tompoko fa manjary mampiteniteny foana ny zavatra rehetra miara eny ny ratsy nataon'ny olona azon'Andriamanitra zavatra ampiasain'Andriamanitra sy atompoko Andriamanitra tsy mampiasa ny ratsy nataon'ny olona ny ratsy de ratsy le mal reste le mal donc tsy mahasoa mihitsy tena tsindriko tsara ny ratsy vitako sy ny ratsy vitanao tamy lasa aza atsaraina fa izao ny vaovao mahafaly zay lazaina aminao de izao Andriamanitra afaka mirecycler ilay zavatra ratsy zay tsy izy nanao azy fa ianao nanao azy na ny olona nanao azy teo amin'ny fiainanao dia iny aveo hovainy transformeny dia lasa zavatra hafa tahaka ny ranomasina mena ohatra image le ranomasina mena rehefa niampita ny ranomasina mena zanak'Israely de le ranomasina andeha hitely azy indray no lasa fefy miaro Israely teo amin'ny sisiny ankavia sy ny ankavanana tsy mipositive an'le ranomasina mihitsy Andriamanitra tsy miteny hoe tsy maninon'io non tsy minimiser c'est grave c'est dangereux c'est la mort mais aveo indray aveo no transformer ary lasa afaka ampiasaina zavatra io le lazaina philosophe anankiray américain Becker ny anarany izao no lazainy hoe amy passé zany io mifandraika amy passé hoe
tout ce qui a été appris peut être désappris. Ino tsara ty phrase-ny philosophe ty. Tout ce qui a été appris, zany hoe ny zavatra rehetra zay nianaranao na ny zavatra rehetra zay acquis niraisinao tamin'ny lasa, azo atao tsara ny manao ny déconstruction an'izany. Fa tsy hoe efa io no eko atao ahoana moa, non. Azo atao tsara ny manao déconstruction ny zavatra zay ny construisena. Mialatsiny amy teny varaminana. Ny zavatra zay appris azo atao izy ny désappris azy. Raha ohatra ka atao amy teny varaminana izy. Noho zany, concrètement, inona no ataotsika zany? Dia tsaboina ny trace, tsaboina ny farasisan'ny lasa. Eno tsara, tsy miteny hoe soloina amboarina ny lasa, fa tsaboina ny farasisan'ny lasa. Ohatran'ny olona anankiray izay maratra dia misy pansement de tsaboina ny après ny opération misy pansement be dia be atao aorinan'ilay izy. Hoy iza moa anaran'izy ty? Hoy Charles Pépin. Ty le psychanalyste mahafinaritra ty rangahy ty, anisany nianarako zavatra be dia be. Pépin no anarany. Ozy izy Charles Pépin hoe, adikako amitsika eto ambany eto le izy a. Notre passé n'est pas notre essence. Oui, j'ai une histoire, mais l'histoire n'est pas encore terminée. Io le izy. Oui, ozy izy manana tantara. Ary matevina ny tantarako. Kanefa tsy mamaritra ahy ny tantarako. Ao. Tsy io tantarako io no mamaritra ny fiziako. Ina le fiziana ny maha izy azy aho. Tsy azonao faritana en fonction ny lasako aho. Satria je ne fais que passer. Satria nahoana ozy izy? Une histoire. Oui, j'ai une histoire. Tu as une histoire. Nous avons une histoire. Mais l'histoire n'est pas encore terminée, mon cher. Tsy mbola tapitra ny tantara. Misy olona mieritreritra efa tantara lasy zany. Non, non, non et non. L'histoire continue. Mitohy ny tantara. Ary zay ny fandraisantsika tamina fandaranafa tany aloha, hitanareo fa mifandray daholo hoe ianao amizay no manoratra ny tantaranao. Izay le resahako tamin'ilay voafafy hoe tu vas réécrire ton histoire. Eo ny fitsabonan'ilay ratra. On va pas se dédouaner ny amy zavatra tsy mety nataotsika, non. On va pas se voiler la face hoe tsy zaka, za tsy nanao ratsy, non. Tena hatrehako. Ary tsy minimiser ny lasako aho. Ary tsy mi-exagérer ny lasako aho. Fa izao, je vais continuer mon histoire et je vais réécrire mon histoire. L'histoire n'est pas encore terminée. Ah, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Or, tsika mieritreritra hoe ny lasany no mamaritra ny ankehitriny. Non. Non. Tsy any mihitsy le izy. Ary tena marina ny tenin'ny Pépin, Charles Pépin no anaran'ilay philosophe io. Psychanalyste izy io. Sambako, philosophe sady psychanalyste. Je me méfie des philosophes. Sambako
no ny apprécier philosophe satria ty philosophe Charles Pépin ty a dia hitako hoe il a les pieds sur terre. Za efa niteny taminareo foana hoe ny PJRGL dia pragmatique fa tsy le olona maniditsidina any amin'ny habakabaka. Nous avons les pieds sur terre. Donc tena mifandraika tsara amin'ny théologie antsika ity resaka lazainy Charles Pépin ty. Ao miditra teknika kely tsika. Parenthèse kely mba ho azonareo hoe l'histoire n'est pas terminée, l'histoire continue et je vais réécrire mon histoire. Am grammaire, ho atsika nanao grammaire anglaise ohatra dia misy zany atao hoe past continuous zany, n'est-ce pas? Past continuous. Efa dans le passé fa ny impact an'le passé mitohy ohatr'izay ny fiainana. Tsy past fotsiny hoe c'est passé, past continuous. De mbola apiko amin'ny grammaire grecque misy zany atao hoe aoriste zany. Aoriste. Matoa zany misy ao anatin'ny grammaire dia misy dikany. Ny aoriste dia manambara zavatra efa tamin'ny lasa fa mbola mitohy amin'ny ankehitriny. Grammaire grecque io. Ny aoriste dia zavatra nanomboka nanao azy anao tany amin'ny lasa fa mbola mitohy amin'ny ankehitriny. Donc zany a zay le mahatonga an'le tenin'ny Sénèque tamin'ny voalohany zay nampidiriko n'izao fampianarana izao dia hoe nous habitons dans le passé mais nous ne faisons que passer dans le présent. Eh oui, tao anatina illusion daholo tsika, tao anatina bulle daholo tsika. Nous habitons dans le passé parce que l'histoire n'est pas terminée. Nous zany dia ny kristianina, ny zanak'Andriamanitra dia tsy mandositra ny lasany. Ary tsy tafalatsaka amin'ny atao hoe résilience. Non, 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 on ne se résilie pas de notre passé hoe de mionona amin'ny lasa. Tsy atomboko lasa tomboko vavy. Tsy miditra ao anatina résilience isika. Na koa miditra ao anatiny atao hoe fatalisme. Autoconsolation sy ny atao hoe fatalisme. Non, tsy nampianarin Jesosy an'izany isika. Nan Jesosy dia atrehina io. Autoconsolation, hainareo zany autoconsolation zany mampahery tena. Mampiony tena. Courage, courage fotsiny, courage. Non, tsy zany io. Tsy le hoe booster fotsiny dia atao matraka mila courage fa tsika mibavaka mila courage. Non. Tsy le hoe fatalisme. Ataona moa fa zay lavitra. Ataona moa fa zay ny fitondran'Andriamanitra. Fatalisme zany. Continue à écrire ton histoire. Zay no afatra ho anao androany hariva. Tohizo ny fanoratana ny tantaranao. Zay ny afatra ngezabe androany. Tsy mitombona ny filazana zany hoe efa any aorinatsika ny lasa. Le passé est déjà derrière nous. Jamais de la vie. Le passé ne sera jamais derrière nous. Fa ny tenin'Andriamanitra dia manaingy atsika hoe mahaiza miara-monina, mahaiza miaina miaraka amin'izany passé anao zany. Savoir vivre avec son passé. Ahoana ny ahaizanao miaina miaraka amin'io lasanao io. Dia hoy izy Charles Pépin
hoe anjaratsika ozy izy a ny micomprendre eo am'izay le izy ahoana le hoe vivre dans le passé, vivre avec, tsy hoe vivre dans le passé mais vivre avec son passé. Le hoe vivre dans le passé mantsy tototra ao izy, revo ao izy, sempotra ao izy de tsy mahita lalako ambany intsony. Fa eto de hoe vivre avec le passé. De inona zany lazainy Charles Pépin de ozy izy hoe mila fantatrao inona no nataon'io passé io nahatonga anao ho lasa toy io. Averina inona il faut comprendre le mécanisme anao zany mécanisme zany ohatra anao anankiray hoe ampanina ny tobile sokafanao ny capot jerenao ny moteur fa inona nahatonga an'ity tsy mandeha jerenao ny mécanisme an'ilay moteur ahafantaranao hoe manana problème ana bougie ianao, manana problème ana courant ianao, manana problème menaka ianao, manana problème rano ianao. Fantatrao ny problème de makany amin'ny garagiste ianao hoe za mana problème an'izao monsieur le garagiste. Raha tsy hainao dia miantso spécialiste ianao hoe inona ny problème eto. Eto zany de hoe il faut comprendre le passé. Zay le zakay tsy mandosirana ny lasa, atrehina ny lasa. Comprendre le passé. Ary rehefa c'est un travail de longue haleine. Tsy vitandray andro zay le mahatonga amin'ny teny hoe ity leson'androany ity dia mitodika amin'ny mpitandrina sy ny mpiandry sy ny diakona izay mila formena an'ity daholo ny akamaroan'ny mpitandrina hoe mila miaccompagner an'le olona ianao, tsy ianao no miteny hoe izao no ataovy, tsy asanay paster zany hoe aza manao an'ity, aza manao an'ity, ataovy ity. Non, sinon nous devenons des gourous. Mais notre travail, notre boulot, notre job, c'est d'accompagner la personne afin de comprendre, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé. Rehefa fantany le mécanisme navoa azy tamin'le passé dia izay no ahafahany miconsentir, zany hoe miaccepter an'ilay izy. Ny olona tsy miaccepter an'ny passé dans le sens hoe tena misy fa ao anatina atao hoe déni de la réalité parce qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé. Donc, ny rôle ny pasteur na ny accompagnateur psychologique na spirituel de m'accompagner azy jusqu'à ce qu'il puisse comprendre ce qui s'est réellement passé. De rehefa fantany am'izay le izy dia zay izy vo afaka miconsentir an'le izy, zany hoe mandray an'le izy, miaccueillir an'le izy ozy izy Charles Pépin. Dia rehefa zay eo am'izay izy no hoe ahoana am'izay ary ny miapprivoiser an'io. Ahoana am'izay ary ny afahana miapprivoiser an'io. Zereo le dingana. Comprendre, consentir, apprivoiser. De ozy anao ahoana anaovana an'izany? Idiratsika am'izay izy zao rehefa aveo. Alao isotro rano kely aloha. Ahoana ny afahana miapprivoiser an'izy am'izay rehefa fantatra le problème. Inona le problème? De iverenatsika ilay tenin'ngay philosophe américaine teo ny anarany tsy vadiniko na mioratra andrana Bruce Kerr. Ty le teniny teo averiko kely. Ialatsiny fa sy voasery ary. Fona ataovako. Averiko le tenin'nga Bruce Kerr hoe tout ce qui a été appris peut être désappris na déconstruit. Inona ny indikan'io? Dia hoe ny raha efa nitanteraka dia tsy afaka atao hoe tsy tokony atao.
de ozytsika teo hoe tsy hoe sanatria hanao effort psychologique hoe ao iezaka hanadino lasa non 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 aza manao an'izany fa apprenti sorcier zay manao an'izany pastero dadapasy ô nga mopero nga presbitero aza manao an'izany fa lasa manolo baty mafana olana hoe adinoy ary tsy possible ny anadinoiny an'iny satria marqué azy io zavatra io ça lui a marqué dans la chair dans la conscience dans son subconscient dans son spirit dans son âme dans son être dans son corps dans son esprit dans son souffle izany rehetra zany no lasa tambesatra ho aminy donc tsy possible ny hoe adinoy e zay ny matetika ny vaholana ataotsika tsy zay le désapprendre tsy zay le déconstruction hoe adinoy c'est quasi impossible fa ny zavatra zay atao izy izy Charles Pépin psychanalyste izy ty dia tia ny verbe nampiasainy fa ny tsy hoe ovako fa ampiko vetivety diluer le passé arao miadana fa tena technique rety manao korona psychanalyse tsika fa psychanalyse mifandraika amin'ny resaka kristianisme diluer le passé ainareo zany diluer zany ohatra anao zao mividy jus concentré be de matevina be le jus concentré de tsy maintsy diluevanao amin'ny eau vive na rano sotro de tapohanao le izy mba tsy ho matevina mahery loatra ka sao de akarary nify na apiakatra ny ina filazana zany apiakatra ny taux de glycémie ho an'ny olona manana problème na glycémie diabète diluer io ny voambolana nampiasainy Charles Pépin zany ndray miainga avy amin'ny soratra masina de hoe inonder le passé par la grâce de Dieu mila safononiky ny fahasoavan'Andriamanitra izy izay ny mahatonga anay foana miteny eto hoe ny leçon de morale de bas tompoko de aprimo any anaty valizy fa tsy efficace na ho anaovanao morale du matin au soir eo ny olona tsy efficace satria ny zareo psychanalyse aza raha miteny hoe impossible d'oublier de isika ndray hoe no miteny hoe azo atao manadino am'izany diluenao izy izy de zany ndray miteny hoe inondé de io le fahasoavana anampy fahasoavana io hoe la grâce surabondante ozy izy Paoly ao la grâce surabondante la grâce surabondante c'est quoi la grâce surabondante zany hoe eo am'izay misy ny fahotana ozy izy no nitombon'ny fahasoavana be lavitra eo am'izay misy fahotana no mihoatra lavitra raha ohatra zay ozy izy ny fahotan'ny olombelona de ohatra zay ny fahasoavan'Andriamanitra raha ohatra zay ny fahotan'ny olona de midépasser azay ny fahasoavan'Andriamanitra inondé ary rehefa inondénao izy na diluenao izy dia ahoana izy lasa tsy mitovy tsony ny fiatraikany ny heriny fa lasa mimatsatso lasa melefy ny heriny le izy mbola eo fa melefy ahoana ny anaovana an'izany c'est beau tout ça fa mety etiana bon d'accord inary no atao alohan'ny zavatra rehetra de ty araky le tenenina teo de hoe ny zavatra voalohany tsy maintsy ataotsika aloha voalohany indrindra de hoe inona no ny zavatra niseho tao anatin'ny sainao mila micomprendre ny zavatra niseho ao anatin'ny sainao ianao azavaiko rehefa ny olona no voamafy tam'izay zavatra natao na zay zavatra natao azy dia traumatisé izy tam'izay nataotsika ihany
na koa zay nataon'ny olona mety ho conscient ianao mety tsy conscient an'le izy fa mety hipotra zany raha pitso dia le zavatra zay nataoko le zavatra zay nataonao na le zavatra zay nataon'ny olona taminao dia mivadika ho mauvais souvenir arao le izy a mivadika ho mauvais souvenir de ny mahavoatsika de ty rehefa tonga zany lay mauvais souvenir le fahatsiarovana ratsy mitsingerina miverina ohatra mivagy tanareo mivagy miposaka eo izy de miverina makany izy de miverina ndraiky ohatr'izay le mauvais souvenir dia inona ny réflexe atsika rehefa misy an'io mauvais souvenir io miverimberina ao amitsika na le ataontsika hoe le fantôme du passé dia misitriky tsika tonga de misitriky tsika na tonga dia mitofezaka na tonga dia mizarakaratra fa ny tokony ho atao ary zay no angatahana amin'Andriamanitra de izao rehefa fantatrao le zavatra misy de iny mauvais souvenir miverimberina iny ary mialatsiny iteny an'ity a mety choqué nareo fa ho teneniko iny zavatra miverimberina matetika ao anatin'ny sainao iny a ampiasao mangataha am Jesosy hoe ampianaro a Jesosy ampio Andriamanitra afaka tsy hoe isivana fa ahoana rehefa zany ty le terme aloha omeko anareo le izy a somatra irakirana kely namadika le izy hoe misy le mauvais souvenir zany miverina de mampijaly anao le mauvais souvenir de lasa mampikaikona anao lasa traumatiser anao miverimberina iny fiverimberenan'iny angatao amin'Andriamanitra ahafahanao mi-extraire azonao raha mi-extraire zany hoe manala ohatra n'olona anankiray misy volamena misikotra misisika eo amina vato de anjaranao mi-extraire an'le vato hoe ahoana ny ahafahanao misikotra n'lay vatosoa na le volamena zay ao anaty vato iny a sokirinao zay le extraire les règles que cela nous a soumis zany hoe lasa misy règle de vie mipetraka vokatr'ilay traumatisme zany hoe lasa miintégrenao le izy de lasa ekenao règle de vie zany hoe lasa fitsipika mpiainana noraisinao anao ka satria zany de zao zany de iny nefany a tsy tokony nekena fa lasa mis'impose ho azy eo zany le teneny hoe extraire les règles que cela nous a soumis averiko verimberina lay mauvais souvenir de azadiny fa ao anatin'iny fiverimberenana iny a tsy le zavatra miverimberina no jerena fa inona lay règle de vie lasa miimpose n'lay mauvais souvenir ka ny créer habitude ao aminao na ny créer idéologie ao aminao lasa tonga de natonga bon satria misy an'ity miverimberina de zao zany iny no mila tsoahana iny no mila alaina mila fantatra hoe ity zany lay zavatra mampahory ahy tsy le souvenir no mampahory anao tsy lay fahatsiarovana ny zavatra nisy satria iny a mipetraka tsy azo fafana fa ilay les règles de vie lasa mipetraka vokatr'ilay mauvais souvenir ohatra misy olona zao a misesisesy ny zavatra mitranga aminy de lasa mauvais souvenir amy dia à chaque fois izy vo misy zavatra miverina iny de zay efa mpahazo ahy ity efa niseho taminy fiainako ity ka nametraka croyance ao anatinao le zavatra iny le règle de vie
nametraka idéologie concept ao anatin'ny sainao hoe satria zaho mijaly de noho zany a eo ambany fahatezeran'Andriamanitra aho. Iny le règle de vie fa iza ny dictéanao an'iny tsy Andriamanitra tsy ny olona fa ianao no namoaka ny extraire règle de vie miainga avy am'le zavatra nahazo anao de lasa iny no itomponao teny fantatra de iny no mampijaly anao maraina atoandro hariva. Zany hoe tsy ilay zava-dratsy miseho intsony na nataonao na nataon'ny olona na nataon'ny fiarahamonina no mampahory anao fa ilay tsokevitra ny tsoanao avy amin'ilay zava-dratsy mauvais souvenir ny tranga dia iny lasa nataonao règle de vie io no mampahory anao. Zany hoe tena avahanao tsara zany hoe ity le mauvais souvenir ity le règle de vie aterak'ilay izy am'izany zavatra zany. Aorinan'izay de mila mireconnaître ianao mila mireconnaître aho ny zavatra zay nilalovako ny zavatra zay nilalovanao ka ao anatin'izay eo zany le hoe ho atsika zay manao accompagnement pastoral dia tsy tokony atahotra am'ilay dingana manaraka le hoe mireconnaître an'ilay zavatra tsy hoe miaiky fa mireconnaître ohatra anao zao miteny hoe tanareo zao ohatra reny le hoe misy olona mpamon'olona na mpangalatra reny de tanareo amy film reny de ampandalovinao le olona de hoe izy am'ireo le mpamono de mireconnaître andreo hoe iry le izy mireconnaître tsy mijuge anao a tsy miatake a fa mireconnaître ilainy iny ina ny atao anatin'le hoe reconnaissance dia ity ny filaza azy hoe alatsiny fa sady mandika an'le terme mba ho voaraitsika io hoe mettre des mots MOTS sur nos mots MAUX. Mettre des mots zany hoe manisy asy mila tononona mihitsy hoe izao la izy tsy atao fotsiny hoe azoko tsapako non mettre des mots sur nos mots. Eto aho zany dia pastora aho ary ama pastora de protestant zany fa raha misy zavatra hitako hoe tsara fa mila atsaraina fa tsy tazomina am'le endriny taloha itsony ialako tsiny todika amin'ny rahavavy katolika ilay atao hoe confession. Ny problème le confession lasa misy voyeurisme hoe mandeha confesy de hitatara ny fahotany le olona hainao hoe hitatara ny fahotanao amin'ny olona mety ho ataon'olona pression aminao zany fa mila retravaillena misy karazana ohatrany hoe box de confession tsy amin'ny olona fa eo am'le hoe mettre des mots ilain'le saina mihitsy ny fonctionnement ny ati-doha ny manisy teny eo am'ilay ratsy na le zavatra tsy mety natao fa tsy atao fotsiny hoe eny e anao tsy mety e eny mettre des mots sur nos mots mila décrivenao mihitsy lay ratra ilay lesoko ao anatinao za tsy miteny hoe mila karohina sy tsy akafonina ny ratsy natao tsy any fa lay ratra exprimeo mihitsy le ratra ao anatinao eo anatrehany afahana mireconnaître le izy ame ohatra am'izay ho azotsika le izy lay vehivavy zay noentina teo amy Jesosy lazaina hoe tratra nijangajanga abodiomy na le hoe ola tanana ny filazany soratra masina azy arao kely le tantara tena exemple mazava tsara io rehefa noentiny fariseo le vehivavy hoe ty vehivavy ity de tratra nay ola tanana ka araka ny lalan'ny Mosesy
dia mendrika ny toram-bato izy ka ahoana ny hevitrao. De jareo tsara navalin Jesosy zay tsy nanota taminareo naoky toram-bato azy iny tsy idirantsika iny fa inona ny zavatra nataony tamile vehivavy any. Izaho kosa tsy manameloko anao izy mantsy le vehivavy fa am'izao sisa izao de ataoko majuscule misy le sisa aza manota intsony. Ino ny hevitry zany eto? Jesosy eto a tsy minimize mihitsy eo le resakytsika tsy minimize ny acte nataon'le vehivavy. Jesosy eto tsy mijustifie ny acte fa mijustifie an'le vehivavy. Zany hafa Jesosy eto tsy mandositra fa miatrika an'ilay problème. Reo le zavatra andresantsika teo. De ity ny ahafahan'ilay vehivavy reconnaître, c'est le maître des mots MOTS sur nos mots MAX, dia tsy maintsy ilain'ilay vehivavy lay choc émotionnel. Important io. Io zany le ohatrany karazana électrochoc hitanareo ohatrany olo anankiray ilay mila réanimé na any amin'ny réanimation. Hitanao zao ny olo anankiray rehefa hoe tsy mahatsiaro tena izy de asina an'ilay le zavatra ohatrany électrique io de défibrillateur, voilà, le défibrillateur. De ohatr'izay koa ny zavatra voalohany natao Jesosy dia le choc émotionnel. Ny ilain'ilay vehivavy consciente izy hoe zava-doza ity zavatra miandry azy ity. Fahafatesana ny eo alohany, tahotra ary fahafambaraka. Io choc émotionnel io a tena ilaina. Tsy misy fanameloana fa raha tsy mbola tonga am'izay déclic zay ny olona anankiray tompoko tsy afaka mireconnaître le mal qu'il a fait. Eo le izy. Raha tsy tonga am'izay déclic zay ny olona anankiray tsy conscient tsy mireconnaître ny faharatsian'le zavatra nataony izy raha tsy misy ny choc émotionnel tahaka anazy tam'ity vehivavy ity hoe torabato miandry anao afa-baraka devant tout le monde izy mitaritaritiny zalahy tsy fantatra hoe tamy volony ve sa tamin'inona tsy haiko. Io choc émotionnel io a eo no point de départ. Ilainy io zany. Ary teo izy no natsiaro hoe je suis dans quel état. De rehefa tonga le choc zany hoe tena rikoriko menatra afa-baraka ary mangovotra ny faty zany hoe tena eo ampelatanan'i Jesosy zany ny ainy. Eto izy na ho faty na ho velona. De tsy misy ninina azo natao intsony fa mi se remettre tanteraka eo ampelatanan'i Jesosy. Hoe ma vie est entre tes mains, Seigneur. Tsy tonga am'izay stade zay izy raha tsy misy an'io choc émotionnel io. Zay tadidio zay. Io le reconnaissance. Donc lafiny pratika zany. Rehefa miaccompagner olona anankiray ianao mba hahatonga azy ho afaka am'ilay ratra ny lasa, tsy minimiser iaho, tsy mi-sous-estimer, tsy mitody damosina fa tena miatrika ary le miatrika de zao mila choc émotionnel. Zany choc émotionnel zany a be de be miendriky isehoany fafambaraka, henatra, rikoriko, mety tena hoe zavatra mafy be. Io le lazaitsika hoe mafy zay nahazo zay pasteur, mafy. Iny le choc émotionnel. Eo ary rehefa tonga le choc émotionnel dia niverina am'izay Jesosy arao le tantara. L'histoire n'est pas terminée pour cette femme. Tsy mitapitra hatreto tantara. Jesosy tsy namaritra am'ilay vehivavy en fonction an'le zavatra natao. Io le resantsika teo hoe l'histoire n'est pas terminée. Io Jesosy manohy manoratra amin'ny lay vehivavy ny tantarany am'izay. Manao réécriture ny
tantaran'le vehivavy izy. Ao a tsy maintsy nanomboka am'le choc émotionnel aloha de vity zay de miara manoratra zay le Jesosy miaraka aminy miaraka manoratra ny tantarany am'izay izy Jésus réécrit ary mamperitreritra eto vao tonga saina Jesosy le nanoratsoratra tamy tany tsy fantatra hoe ino io zavatra soratany Jesosy amy tany io fa eto aho vao mieritreritra hoe waouh Jésus avec cette femme était en train de réécrire l'histoire de cette femme la destinée de cette femme. L'histoire n'est pas terminée. Dia ao anatin'izay izy no manao révision an'ny passé. Ina le révision tsy hoe mamerindesony fa hoe mila mireviser mila averina corrigena am'izay ny passé à partir ny présent. Ino tsara averina corrigena am'izay ny passé à partir du présent. Or ny mahazatra atsika ny présent tsika dia influencer ny passé. Non, c'est le présent qui va réécrire le passé. Zay le tantaran'le vehivavy eto. Dia io am'izay le hoe de ozy tsika hoe ina le tery aloha tery hoe ahoana ny atrehany an'ilay le ratsy diluevan Jesosy am'izay ary le ratsy tsy nanamarina Jesosy a tsy nanamaivana Jesosy a tsy nanamboamboatra Jesosy a tsy ny adapté a diluevana zany hoe inondevan Jesosy fitiavana le vehivavy izaho kosa tsy manameloka anao tonga dia ity ny faratsy le vehivavy tena mamenatra tena manala-baraka tena maimbo tena afa-baraka tena tsy haiko tsony zay lazana azy fa ny fitiavan'Andriamanitra mbola ambony noho izany rehetrarehetra zany no saromany Jesosy ny voninahiny le vehivavy diluevany ny fahotany inondé par l'amour de Dieu rehefa rakitry ny fitiavan'Andriamanitra le vehivavy dia manao réécriture am'izay Jesosy miaraka amy vehivavy am'izao sisy izao aza manao taitso io le réécriture l'histoire continue l'histoire ne s'arrête pas là izay raiso ohatra velona io tantaran'le vehivavy io miaingy avy am'le fanazavantsika teo hoe miatrika ny présent miatrika ny passé miaraka amy Jesosy manao compréhension an'le passé ahoana ny ahafahana ny comprendre an'le passé mila choc émotionnel le choc émotionnel mety ho fomba maro samihafa azo atao makivy ny fafambaraka azo atao makivy ny ranomaso azo atao makivy ny henatra azo atao makivy ny zavatra sarotra fa ilainao io choc émotionnel io mba ahatonga anao hicomprendre an'ilay inona les règles de vie lasa s'imposer eo aminao mila apprivoisena dia iny am'izay rehefa avy eo a ianao sy Jesosy miaraka mamerina manoratra ny tantaranao amin'ny ankehitriny zay anohizanao ny tantaranao hatrany amin'ny lasa zay vao manomboka indray un vrai redémarrage tsy hoe une nouvelle page non le vehivavy tsy nanoratra tantara vaovao fa manohy ny tantara miaraka amy Jesosy dia zay le hoe le tenentsika hoe ne pas vivre dans le passé mais vivre avec son passé avec le Christ amitsika Andriamanitra Emmanuela Andriamanitra miara mamindra aminao ao anatin'ny fahalemenao ao anatin'ny fahosanao ao anatin'ny mahatsinitsinanao ao anatin'ny mahamaimbo anao de miaraka aminy anao de miréécrire l'histoire ianareo mianaka ao noho zany havako malalako isany ny discours moralisateur tompoko a de tsy misy plaseny ato amitsika zay mahatonga anay contre ny moral tokony manao an'izao tokony manao an'izany tsy mety manao an'izany tsy nampanompon'Andriamanitra batata plus ianao manao an'izany plus le olona milentika ao anatin'ny fahoriana discours moralisateur oa tsy manana ny toerany mihitsy fa ny zavatra zay atao eto de zao hoe revoir le passé relire le passé ary miainga avy am'izay anao a dia mijery miatrika ny zavatra rehetra toizatsika ihany
ahoana ny problema mantsy hoy ny psychanalyste ihany koa de le mémoire. Io mémoire atsika io nous joue des tours vazaha zany hoe ka le mémoire ane pasteur tena tsy hita fa ndraindray le izy mitsingerina de tena mamisake, ndraindray misy olona manatsikafona le izy koa aza. Oui, bien sûr, ny olona manararotra handetika. De ahoana ny ahafahana gérer an'io mémoire io satria le mémoire manahirana be le izy. De izao le izy. Zao le izy avako. Mianatra aho, za mianatra nampianatra tena ary tsy hoe nampianatra tena fa nangataka fianarana de zavatra zaraiko le izy hoe hoy ny spécialiste en neurosciences tsy manao resaka any amin'ny habakabaka tsika, isika hoa ety ambony tany satria ny Andriamanitra de Andriamanitra mamangy atsika eo am'izay misy atsika. Tsy isika miezaka manakatra an'Andriamanitra. Io mantsy ny toeriko am'le toriteny fanaony rahalahy sasany hoe mila mahatakatra ny hevitr'Andriamanitra, mila manana fahatakarana ara-panahy, mila manana an'izao. Non, Andriamanitra mamangy atsika eo am'izay misy atsika, ny Andriamanitsika. Andriamanitra midina tahaka ny lazainy tamin'ny zanak'Israely hoe efa hitako ny fahorian'ny oloko ka de midina aho zao. Dikan'izany dia isika de eto ambony tany fa tsy any amin'ny habakabaka. De noho zany dia eto no hanomezan'Andriamanitra atsika ny zavatra rehetrarehetra. De nisy spécialiste en neurosciences miteny hoe io mémoire io izy dia il faut se méfier de sa mémoire. Taitra be aho. Mila mi-se méfier ny mémoire atsika ozy izy sy ny resaka souvenir. Ahoana roa zany? Scientifique ny resaka eto satria zao araky ny neuroscience dia découverte izy ty dia io ato-dohatsika io izy lay spécialiste en neuroscience dia manana karazana 5 types de mémoire ny cerveau. 5 types de mémoire. Tsika zao mieritreritra hoe ty cerveau ty de ohatran'ny magasin de stockage, atrao daholo rehetrarehetra, fantatrao daholo de ao. Non, misy karazany hatreto aloha ny fikarohana natao de misy karazany 5 ny mémoire fa tsy hoe mémoire daholo anankiray ao anatin'ny ati-dohan'ny olona. Noho zany ozy izy ohatra zao, nanome ohatra izy ny mémoire ny zavatra niainana, zany hoe l'événement vécu, zavatra tena niainanao, nilalovanao, niexpérimentevanao ny fiainana, nianjady taminao, io le mémoire du vécu, dia io ozy izy tsy ho voafafa mihitsy. Une fois io rehefa niatra tamin'olona ozy izy dia indélébile, tsy azo kosehina na inona no atao fa mipetraky iny. Fa ny azo fafana ozy izy, scientifique no miteny eto dia ilay règle de vie nateraky ny zavatra vécu iny. Azonareo ve izy? Ilay zavatra niatra taminao à jamais mipetraka. Malheureusement, on est comme ça, humainement parlant. Fa ilay règle de vie nateraky le zavatra niainanao satria misy lohanao am'izay no mamorona règle de vie. Satria zany misy an'iny de zao zany dikany interprétationnao iny. Ianao no miinterpréter le izy dia ianao no mametraka an'le izy eo anatin'le atao hoe règle de vie izay tsy avy amin'ny fiainana, tsy avy amin'Andriamanitra fa nibetronao no ohatrany hoe tratran'ny virus de namorona règle de vie hoe ka zao zany dikan'iny. Iny ozy izy ao anatina compartiment na mémoire anankiray tsy mitambatra am'ilay mémoire du vécu fa mitokana io ozy izy azo atao tsara ny mamafa azy. Tsy zany no miteny fa ny spécialiste en neurosciences. De vakiko ny soratra masina miainga avy am'izay découverte na scientifique zay dia mipetraka tsara ny teny soratra masina. Io vécunao io zavatra niainanao io zavatra nilalovanao io zavatra nianjadika aminao io
dia Andriamanitra ihany no afaka mamafa azy ao amin'ny fitadidian'Andriamanitra. Ao anatin'ny lohanao le izy a tsy miala fa ao. Fa Andriamanitra namafa azy ao anatin'ny mémoirany. Io le hoe ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Tahaka ny fandevona ny zavona no fandevonako ny fahotanao, tahaka ny fandevona ny rahona. Zany hoe effacer de la mémoire de Dieu. Donc en réalité le zavatra nanjoanao zany efa namany tsy misy intsony, fa le zavatra sisa mijanonao dia le règle de vie vokatry le zavatra nandalovanao dia iny no mampahory anao andro aman'alina. Izay zany le zavatra resahana eto. Dia ny devoly koa moa mpanararoatra profiteur dia inona ny asan'ny devoly, inona moa dikany devoly eo amin'ny soratra masina accusateur, mpiapanga, dia manampitrotraka izy, dia ny manodidina koa manampitrotraka. Zay zany le cercle vicieux nourrir amin'ilay mauvais souvenir. Fa izao ny zavatra manahirana amin'ity resaka ity, izay tena mampijaly atsika, rehefa isika ihany zany no miproduira le hoe satria zany zay nanjoa, satria zay zany nataoko, dia zao zany ny règle de vie ateraka zay. Ianao ny sainao, iny le hoe ny sainao mampisavy anao zay zany fitentsika malagasy. Dia iny ny fisehoan'iny ety ivelany dia amin'ny alalan'ny addiction, zany hoe satria ianao tratra le problème, nandalo le problème, dia ny cerveau anao mamorona solution hoe andana manao an'izao. Iny le règle de vie. Ohatra hoe andana misotro toaka, andana mifikarongony, andana manao jeu de hasard, dia iny avy eo lasa karazana règle de vie ary lasa addiction. Satria mieritreritra anao fa ao no ifatohan'le règle, zany hoe zany io fitsipika ivoavo, dia lasa addiction le izy. Azonareo? Toute forme d'addiction zany ninina dia symptôme an'ilay règle de vie imposen'ilay zavatra nanjoanao. Na tonga amin'ny atao hoe autosuggestion. Zavady suggestion. Zany hoe ianao zany no mamorona amin'ny autosuggéré hoe zao zany io, zao zany io, zao zany io. Ohatra hoe vohozina ianao dia tsy alehany intsony, ianao dia tsy voavonjy intsony, autosuggestion iny. Dia ny devoly koa manisy carbonetra, manisy sira, dia mibotsina, dia iny le ohatran'ny mofo be, lasa ndraza be. Fa ny sainao no manao an'io, le autosuggestion, ianao dia olona maudit, ianao dia olona tsy voavelelaka intsony, ianao dia very, ianao dia tsy alehany, ianao dia zao, autosuggestion iny. Dia ampiny devoly sira, ampiny fiarahamonina sira. Dia misy koa le ataoko hoe ty terme ny foroniko ty, mety tsy mitombona fa raiso am'le mipana eo. Ity terme ny foroniko ty hoe pré-culpabilité. Tsy culpabilité fotsiny, fa pré-culpabilité. Le pré zany mialoha, zany hoe mbola tsisy ninona akory tonga dia efa manameloka tena mialoha ianao. Azo anome ohatra, misy zavatra ho avy amin'ny fiainanao, fahasoavana ohatra, mety ahita asa ianao, na mety hanambady ianao, mety tsatatra, dia satria efa nisy vécu miverimberina teo amin'ny fiainanao, eo am'izay izy arao tsara rehefa nazavana, dia rehefa misy vécu miverimberina ianao dia tonga dia efa mi-pré-culpabiliser mialoha sady ianao hoe ça va foirer, na koa hoe je vais merder, mialatsiny amin'ny terme, satria efa nimerde tamin'io taloha, fona tompoko am'le fomba fiteny satria izay no azahoako azy. Ao, satria izay le règle de vie napetraky ilay cerveau-nao
nanao autosuggestion de manao préculpabilité ny filazako azy terme tsy existe hoe fa zany namorona azy dia mbola tsy misy akory le zavatra mbola ho avy de fa hainao sady miteny hoe bon je suis foutu je suis naze je suis loser je suis ça zay le préculpabilité na koa hoe ho tratran'ny fahalemena indray de hanaonao foana indray azy ao satria efa nisy cas ohatrany io taloha izay lay règle de vie nateraky le vécu na koa inona koa ny zavatra mety ilazana an'izy io les règles de vie io misy le atao hoe prélude d'une probabilité d'échec prélude hainareo dika zany prélude zany mialoha ohatrany hoe makany am-piangonana zao alohan'ny fitaovavana de misy prélude mitendry organy organiste na misy chorale mille prélude zany hoe efa ianao zany no mianticiper à l'échec vous savez bon ça va être encore une échec satria efa niverimberina tamiko ao izay le règle de vie nateraky le vécu azonareo amizay nga mandika hoe règle de vie ary avy eo io mahatonga an'ilay fahazaran-dratsy na addiction habitude de lasa stéréotypé amizay le izy zany stéréotypé zany zany de tonga de efa mandeha ho azy fotsiny ohatrany lakanjejo stéréotypé io le cercle vicieux de ao anatina tourbillon amizay ianao donc zay mahatonga aly miteny hoe inona ny fond problème c'est le vécu fa les règles de vie io no mila focalisena de io mila potehina amin'ny alalan'ilay processus nyresantsika teo aloha teo no zany raha fehezina na sy ezantsika systématisena zany lay resaka rehetrarehetra teo zay de ina no azona zay ity no fomba systématisevako azy na fomba anotinako azy satria misandrahaka be le resaka teo io io nalevako io tsaiky raha fahatongany amitsika fa so averiko kely efa tongany ve averiko kely ndray mandeha raha ohatra ka mbola sy tongany ao ary io accueillir le passé zany hoe tsy minimiser tsy sisiny raiso le tena le zavatra nitranga accepter son existence mila manaiky ianao fa tena nisy le izy fa tsy anao manao kazao non zay le manamary tena tsy mety une fois ianao miaccueillir amy comprendre an'izy de hitanao amizay hoe tena ty le izy zay ianao vo afaka miapprivoiser an'le izy mba afahanao mi-extraire na hoe maka ilay règle de vie nateraky le zavatra rehetrarehetra dia amy farany anao manao réécriture ny passé anao zay zany le zavatra lava be miresako rehetratra teo fa fitiniko amina voambolana ireo le izy misy fampitandremana tia nefa ny mise en garde ny mémoire hoy ny psychanalyste sy ny neurologue dia tsy photocopieuse ny lasa tsy magasin de stockage tsy disque dur externe ny mémoire fa ny cerveautsika io izy ny lohatsika io izy io cerveautsika io izy aona filaza azy malléable zany hoe
tsy zavatra figé, tsy zavatra mipetraka fa zavatra mievolue. Noho zany ny mémoire dia tsy copie-coller ny réalité niseho zafady fa io mémoire tsika io a dia lokoiny fihetsepo zany hoe ny émotion atsika ny individualité atsika no mamaritra an'ilay mémoire. Ny mémoire zany tsy hoe de afantatra daholo le zavatra mitranga le vécu fa ny émotion tsika ozy izy no mandoko an'ilay vécu zay iainatsika ao anatitsika. Ao a noho zany io mémoire io de tsy figé fa azo atao tsara zany ny mireconstruire an'le mémoire ary ty ny tena vaovao mahafaly tsy andevozon'ny mémoire tsika azo atao tsara ny mireconstruire an'le mémoire araky le lazaintsika teo ary azo atao tsara ny transformer an'ilay mémoire. Noho zany ozy izy Charles Pépin aza ianteherana na aza iankinanao izy izy a ny mémoire anao dans le sens hoe ny zavatra niainanao na ny souvenir plutôt fa ireny zavatra rehetra zay tsaronao reny ozy izy de tokony ho raisinao ohatra ny karazana indice tanareo zany indice ohatra ny olo anankiray manao enquête policière de hoe ity misy indice dia anjaranao izy izy ny manao décodage na manao déchiffrer ny vérité ao ambadiky ny réalité. Efa niteny foana tsika teto amin'ny pejy samy hafa ny réalité sy ny vérité. Ny réalité de zao hoe ny réalité zao de hoe zaho raha manatolotsy zao ka am'izao amin'ny valo ralina zao aty aminay a miteny eto alohanareo zay ny réalité zay ny réel fa ao ambadiky zao zavatra lazaiko zao sy ao ambadiky zao réalitéko zao a dia anjaranao ny manao décodage na ny déchiffrer inona ny vérité ambadiky le réalité. De ohatrizay koa ozy izy ny mémoire ny souvenir plutôt ny souvenir ny zavatra rehetra zay tadidinao dia iny réalité fa ny mémoire anao avy eo no déchiffrer an'le souvenir samy hafa zany souvenir sy ny mémoire ny souvenir le zavatra mitranga fa ny mémoire ohatra ny hoe mémoire centrale ianao zao mana ordinateur da mana atao mémoire centrale. Mémoire centrale iny hoe tsy fampidirana zavatra fotsiny fa zavatra ny travaillenao teto amin'ny ordinateur nandaninao ora sy fotoana no avy eo ampidirinao mémoire centrale de ao anatin'ny mémoire centrale io anao no mitravailler an'le zavatra nataonao tao. Ohatrizay koa zany eto hoe ny souvenir izay niainanao niatra taminao dia travaillen'ny mémoire anao amin'ny alalan'ny émotion zany hoe ny zavatra mitranga ny fihetseponao sy ny individualité anao de iny avy eo no mipetraka ho tantaranao. Tsy lay souvenir mitranga no tantara intsony manomboka eo fa ilay travail de mémoire nataonao tao amin'ny souvenir io no lasa mipetraka ho tantaranao. Zay le hoe manoratra ny tantaranao ianao. Ao feny satria lava be ny zavatra lazaiko ahoana ary zany ny afahana miréécrire ny tantaratsika atao ahoana ny miréécrire ny passé mba ahafahako se libérer an'ilay règle de vie napetrako nohon'ilay zavatra nanjoa izay ny s'imposé tamiko. De manao résumé zany zao zay voalaza rehetrarehetra de andao iverenatsika le voambolana nampiasain'ny Charles Pépin le hoe diluer ny souvenir rehetrarehetra zay mifatratra ao aminao de mila diluevana. Ahoana ny afahana ny diluer azy mila nouveau souvenir ianao. Zay le manoratra tantara vaovao ndray. Aza mianina fotsiny amin'ny souvenir efa lasa fa manorata
souvenir vaovao, écrit une autre histoire. Satria ny histoire soratanao iny zany hoe zavatra iainanao vaovao zany lasa contre balance n'ilay souvenir taloha. Dia tsy nouvelle page ozy isitsika fa manohy manoratra zany hoe taloha stylo rouge no nanoratana an'ilay souvenir fa stylo noir indray. C'est pas une nouvelle page mais un nouveau stylo. Azonareo ny différence zany? Tsy nouvelle page fa un nouveau stylo. Stylo nampiasanao taloha stylo rouge, stylo anoratanao zao ndray stylo mainty. Ny mémoire antsika io amin'ny neurologie de mampiasa image, sary. Ary ny image dia matanjaka satria tsika rehefa misy zavatra nanjoatsika de inona ny zavatra mitranga, misy sary tsy afaka ao andohatsika. Zay le image. Isika olombelona zany fonctionne amina image. De iny sary tsy afaka ao andoha iny iny zany mila tsy hoe soloina fa ampiana image hafa vaovao. Le image ao andohanao tsy afaka mipetraky iny fa asivo image anankiray vaovao, io le teneniko hoe zavatra tantara vaovao nosoratanao, dia iny avy eo no lasa midiluer, mi-inondé an'ilay image efa mipetraka tao, dia ho safotry ilay image vaovao ilay image taloha. Satria ao anatin'ilay image vaovao na ilay tantara vaovao misy émotion vaovao. Misy émotion vaovao dia mifanena am'izay le émotion taloha, mifanena ilay tantara taloha sy ilay tantara vaovao, dia ho saroman'ilay tantara vaovao sy ilay émotion vaovao ilay tantara taloha sy ilay émotion taloha. Dia io le lazain'ny mpanao salamo faharoa amby telopolo hoe sambatra ny olona zay voavelan'ny elony sy voasarona ny fahotana. Saromana. Ao ihany le izy fa voasarona. Maîtriser le izy. Izay le processus. Zay zany. Ka dia ajanoko hatreo satria mavesatra zay zavatra anteneniko zay manangy anareo amerina ihaino azy indray mandeha satria fantatro fa matevina de matevina zay zavatra zay fa dia izay no anampianatsika ho atsika aloha ary avy eo ahafahanao manampy ny hafa, ahafahanareo mpitandrina, mpiandry, mpanompon'Andriamanitra miaccompagner ny olona. Miaccompagner ny olona tsendriko tsara, vous n'êtes pas là pour changer les gens. Vous n'êtes pas là pour transformer les gens. Laissez Dieu faire son boulot. Ny anjarako de miaccompagner anareo, miaccompagner anao. Dia eny ampandehanana no ho hitanao am'izay hoe ay ve zay le izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Abaka sika. Jesosy io, misaotra anao indray zahay fa vita soamatsara ity famelabelarana ity na dia teo ampanomanana azy ara dia nangovotra sy natahotra hoe ho tafavoakako ve niampita ity fahasoavana ngeza be nomenao ahy ity. Nahitako fifaliana, nahitako fahafahana, nahazoako liberté. Voafetra ny saiko Jesosy, voafetra ny teniko Jesosy, voafetra ny voambolako Jesosy, satria kely saina aho ary kely loha. Fa ianao no hameno ny banga amin'ny alalan'ny fananao masina any am-pon'ny olona ka hanazava izay tsy voazava. Ny anaranao Jesosy, no angatahako mba hanafaka an'io rahalahanao io sy eo anabavonao io zay gejain'ny règle de vie zay noforon'ny sainy no ny ratra nahazo azy. Misaotra tompo. Amen. Samy hitain'Andriamanitra manome fotoana anareo amin'ny fotoana manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Elo tompoko.